ny fiarabana topo klasy topo vavy manalavitra trany ny morontsiraky melaky ilay rivo-doza Idahy ato amin'ny lakan-drano Mozambika amin'izao fotoana izao. Any amin'ny manodidina 500 kilometatra andrefana somary atsimo andrefa mainty rano no misy ny fohibentsy amin'izao fotoana izao ary miena dia miena ny heriny mikisaka mianatsimo andrefana amin'ny hafanganam-pandeha 110 kilometatra isan'ora dia mbola manan-kery hatrany ny filazana miloko manga ho amin'ny faritra rehetra izay miloko manga hitantsika amin'ny sary dia ny distrika amin'ny Besalampy mainty rano sy Antsalova dia tsara ny manamarika fa ho hitantsika amin'ny fiafaran'ny fandaharana ny tokony atao rehetra raha amin'ny mahazo ny filazana miloko manga. Etsy andanin'izay koa ny mpampiasa ranomasina eo anelanelan'ny Mahajanga sy Morondava iny dia hiangaviana indrindra mba tsy hiandrika aloha fa ho mafy ny rivotra ary ahina ny isian'ny alondrano vaventy. Arak'izany ny mandrafitra ny toetry ny andro eto Madagasikara dia ny fitraikan'ny Idahina amin'ny ilany andrefana iny ary tsioka miovaova kosa ny amin'ny ilany atsinanana. Dia indro arosantsika manaraka izao ny vinany toetry ny andro ho amin'ny rapetso ho amin'ny maraina dia isady ny oram-baratra ny any amin'ny faritra avaratra atsinanan'ny Madagasikara iny izany hoe manomboka ny Antalaha, Analanjorofo sy Toamasina. Anorana kosa fa mety aka endrika tandrifindraona izany indraindray any amin'ny faritra Vakina Karatra tahak'izay koa any atsinanana sy ny faritany Fianarantsoa Raimanontolo ho malomaloka ny andro any Menabe sy atsimo andrefana ny faritry ny avoatany ary ny tendrony avaratry Madagasikara ary fandimy androana sy masoandro ny amin'ny faritra sisa ho mafimafy kosa ny fitsokan-drivotra any avaratra andrefana sy ny morontsiraka atsinanana Raimanontolo ho amin'ny rapitsy tolakandro dia ho bebe ny rotsakorana any amin'reto faritra izay ho tany saina manaraka reto any Mangoro sy atsinanana tahak'izay koa ny atsy amin'ny faritany Fianarantsoa Raimanontolo anoram-baratra kosa Anosy Besambrano Sofia mahazo ny Boyensy Melaky ary ety Analanjorofo anorana tandrifindraona mety raha akotrika ny faritra Alaotra Mangoro ny faritan'Antananarivo Raimanontolo ary mahazo ny Betsiboka dia andrahoana na andrahoana vitsy ny andro ny amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara Raimanontolo mahakasika ny maripana indray dia ireto no tary marika voavinavina ho amin'ny rapitso maraina izay manodidina ny 17 hatramin'ny 18 degré celsius ny aty amin'ny faritry ny avoatany ny any amin'ny faritra avaratry Madagasikara any eo anelanelany 20 hatramin'ny 20 degré ary any atsimo 20 na 24 degré celsius ho amin'ny rapitso tolakandro no jerentsika manaraka izao 4 degré celsius no maripana mafana indrindra menamena eto amin'ny sary hitantsika ny faritany Tsoliary sy ny manodidina azy iny hivoaka ivelan'ny Madagasikara ve ianao tsara ho fantatry reto manaraka reto ifandimindrona sy masoandro any Milan, Johannesburg, Nairobi sy Bangkok ho malomaloka kosa ny andro any Paris any maripana ambany indrindra 7 degré celsius ho andro nosy manodidina indray dia ifandimy ihany koa androana sy masoandro any Comores, Seychelles sy La Réunion anoram-baratra ny faritry Maurice Desessert aloha ny amin'ny androany no metraka ny mandra-peona toko. Raha mahazo filazana miloko manga na filazana fahamelona dia midika fa efa lasa ny loza fa mila maila trany. Izao avy ary ny tokony ataoko. Malina trany aho. Tandremako ny fahadiovan'ny sakafo sy ny rano. Mitandrina amin'ny rano miandrina izay mety hiteraka aretina. Maila mitariby mitondra herinaratra izay tapaka eny an-dalambe aho. Ary mifanampy amin'ny fanarenana ny singa isika.